Mirabatsika tsy ariavindray tonga eto amin'ny fandraisana mofinainy tsika amin'ity sabata maraina ity misaotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fahafahana indray ny ahafahana miaraka amin'ny eto manderantsika ny mofinainan'io dia vavaka isika misaotranao zareo satria zava-tsoa lehibe mahafahanay miantso ny anaranao misaotranao koa miasa nefa ny fiainanay izay ny teninao izay dia tonio ny fonay ary am'fatoy aminao ny sainay anaran'i Jesosy amen. Teny mofainantsika androany dia manao hoe voaro ao amin'ny eritreritra tsara. Ray ny Korinthianina faharoa toko 10:15 manao hoe fa mandrava amin'ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nohitra ny fahalalan'Andriamanitra izahay ka mambampi ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Amen. Na dia ny eritreritra aza dia tsy maintsy ampileferina eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fihetseham-po eo ambanin'ny fifehezan'ny saina sy ny fivavahana. Ny saina nomena antsika dia tsy natao hivenjivenjy na handeha amin'izay tiany akory ka tsy hanaraka fifehezana sy fitsipika. Raha ratsy ny eritreritra dia ho araka n'izany ihany koa ny fihetseham-po. Nefa ny eritreritra sy ny fihetseham-po no manefi ny fitondran-tena. Sarobidy noho ny volamena avy anofra ny herin'ny fisainana marina ary tsy maintsy manome lanja lehibe ny fifehezana ny eritreritra isika tsirairay avy izao. Ary satria izany no manomana ny saina sy ny fanahy hiasa ampirindrana ho an'ny Tompo. Maso ho an'ny fiadanantsika tokoa sy ny fifaliantsika amin'izao fiainana izao ny fatohan'ny saintsika amin'i Kristy. Ary manimba ny fanahiny ihany koa ny eritreritra ratsy, manova ny fo sy manadio ny fisainana ny herin'Andriamanitra izay manova ny fo. Raha tsy manao ezaka lehibe isika reto eo amin'ny fiazonana ny eritreritra mba hifantoka amin'i Jesosy dia tsy hiseho eo amin'ny fiainantsika ny fahasoavana. Tsy maintsy miantika ny ady ara-panahy ny saina. Ny sainao izany ka entiny eo amin'ny fankatoavana an'i Kristy ny eritreritra rehetra ary tsy maintsy avela ho fezin'Andriamanitra ny fahazaranao rehetra ihany koa. Ako ho tsapanao mandrakariva ny hery manandratra anaran'ny eritreritra madio sy ny hery miasa mangina manimba ny fisainandratsy. Dia tsika isaintsaina momba ny zava-masina. Aoka ny eritreritra ho madio, aoka ny eritreritra ho marina satria izany no ho an'ny fiarovana ho an'ny fanahy rehetra. Tsy maintsy ampiasaintsika izay rehetra napetraka Andriamanitra eo an-tanantsika mba hifehezana sy hanolokoloana ny eritreretintsika ary asaina mampifandrindra ny fisainantsika amin'ny azy ihany koa tsika. Ny fahamarinana no fahamasinana ho anao ka andray andresy amin'ny fakapanahy tokoa ianao ao anivon'ny dia izay arahanao amin'i Kristy. Ny fifehezana eritreritra ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny fanahy masina no hanome anao ihany koa fifehezana ny teny ary izany no tena fahendrena izay hiantoka ny fiadanan-tsaina sy ny fahafahampo ary ny fitoniana. Hisy fifaliana ao amin'ny fimpanjinana izay haren'ny fahasoavan'i Jesosy izay ary ihany koa tsarofa tsy mandeha irery isika anivon'ny ady rehetra atao fa tsy mba nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahon-tena hoentsika miantsika sehatra. Amen. Afaka isika misaotranao zareo amin'izany teninao izany. Ampio izahay mba hampitombo mandrakariva ny havan'ny fisainanay andeha amin'ny fahamasinana avy aminao ary anao aloha laharana trany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piaro